Mitondra ny teny fiarabana sy firaretsoa ho anao mpanaraka ty fandarana ity ary misaotra mandrakariva ny amin'ny fahatokisanao izany fandarana izany ka mandefa ireo sosokevitra, ireo fampitahakafatra ihany koa sy izay endrika fanatsarana ity fandarana izay akafizitsika ity. Hanao fandalinana sy fanadediana mikasika indrindra ny tontolo ny fanomanana ny fifidianana isika amin'izao alina izao. Ka hifototra amin'ireo faneho-kevitra samihafa izay efa naroson'ireo mpirotsaka ho fidiana na ihany koa manana eritreritra ny handray anjara amin'izany fifidianana ho tanterahana amin'ny Novambra 2024 izao. Efa nitondrantsika ny adevitra maromaro tamin'ity fandarana izany malaza ity ny amin'ny hoe tena fifidianana adio, tsy mitanila, malalaka, angarahara ary azony rehetra antoka tokoa ve ny ho isy eto Madagasikara. Nanantena fanazava-kevitra mafonja tamin'iny fandarana manokana nataon'ny filohan'ny iny rehetra, indrindra mikasika ny lisam-pifidianana sy ny amin'ny hoe afa-po tamin'ny asany ve ny teo anivon'ny vomeram-pirenena mahaleo tena amin'ny sarina fifidianana raha toa ka izy ireo no nanan-kinana andraikitra hikarakara ny fifidianana eto Madagasikara ka nisy ny lelavola amina miliara hanatotsaina ny fanavaozana hifotony izany lisam-pifidianana izany na ny refond total. Eny manjavozavy ihany raha ny tena valy teny satria tsy afaka hiteny zato isan-jato amin'ny fahafahapony sy ny ary tsy afaka ilaza ihany koa ny amin'ny hoe tratra ny tanjona satria 10 tapitrisa no tanjona napetraka izy ireo mba hisoratra anarina ao anatin'izany lisam-pifidianana izany. Nisy edra lalatsarotra maro samihafa ihany koa ity vomeram-pirenena ity ary teo ihany koa ny tsy faharisihana na ny marimarina kokoa dia ny tsy fahampin'ireo mpanisa mpifidy na enika any Madagasikara lesoko avokoa izany rehetrarehetra izany. Ara-teknika dia azo resahana izany fa eo amin'ny lafiny politika ihany koa sy ny ambadiky ny hoe fanoratana anarina ao anatin'ny lisam-pifidianana dia betsaka ny fanahina izay nentintsika tato anatin'ity fandarana ity. Fanahina ny amin'ny jugement supplétif na fitsarana amin'ny teti-vohitra hanomezana kopia fahobe ary mitarika amin'ny fanomezana kara-panondro ho an'ireo izay tokony azo izany. Fanahina ny amin'ireo tetika fizarana karatany ary fanahina ny amin'ny tony endrika branchement mora itony sy fizarana varitsinjo. Ka eny anelanelany rehetrarehetra eny dia angonina ireo kara-panondro sy ny anaran'ireo vahoaka izay mangataka ny hisitraka an'ireny fanampiana izay volam-panjakana, volam-bahoaka no miala amin'ireny kanefa dia misy tetika sy ampitaka ho isika ny hamadiana azy ho tetika politika ho amin'ny fifidianana ho avy eo ka ny fitondram-panjakana no miketrika azo tombony manokana amin'izany. Betsaka nefa adevitra mivoisitsika sy nitondrantsika fanazavana fa ny adevitra resahantsika eto dia ny faneho-kevitra nentin'ny filoha Marc Ravalomanina Omaly ny amin'ity resaka fanarahana tompon'andraikitra eo anivon'ny préfecture sy ny chef district ity hiteto commune. Eo ihany koa ny famoronana fokotany sy birao fandatsam-bato rehefa miresaka fifidianana manko dia ny fokotany no ahafahana mamorona birao fandatsam-bato ka raha misy ny famoronana fokotany misy avy hatrany ny famoronana birao fandatsam-bato. Ny birao fandatsam-bato iray manko mira mpifidy 700. Izany no anaovana kajy ka raha ohatra ka mitombo ny isan'ny mpifidy ao eto Madagasikara, mitombo ny isan'ny fokotany izay tokony ho fantatry ny kandida zany rehetrarehetra izany dia mila ampahafantarina mialoha mba tsy ho tetika angalaram-bato na hanaovana osoka ara-pifidianana. Hoenontsika avy hatrany ny faneho-kevitra ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy hoe fangalaram-bato fotsiny fa ny fanodikodonana ny valim-pifidianana izay ataon'ny vahoaka. Noho izany zany mila mailo daholo ny olona mila ampahafantarina an'izy. Ohatra anankiray eo tiako resahana anareo. Raha ny eny tsara fandarana nataon'ny président Seny ianareo dia tao miodikodina fotsiny ilay valiteny fa tsy milaza ny zavatra mampifantaniana mazava izay petraky ny mpanao gazety. Raha izay. Faharoa, dia raha antsika mahita tsara ahoana ny tokony tsy hisian'ny fangalaram-bato farana ve ny mandat-ny président de république afaka ray volana izy manao démission dia milaza hoe alefa any daholo olondrao anao tatitra fanaovana tatitra asan'ny administrateur civil zany tsy maninona fa le hoe manao évaluation ny izy manao évaluation le asa ataony tsy mety zany fangalaram-bato zany. Isika zany malagasy tokony aro miainga avy any amin'ny fotony mihitsy avy any amin'ny fokotany
ny safidy-bahoaka tokony tsy ahodikodina mihitsy ny safidy-bahoaka satria lao izy fidy tsara zay olona tena tia ny tourage raha izay tokony anara-dalàna daholy manaraka tsara ny constitution eto zay zao mivory dia samy maneho hevitra fa hoe tsy mety ho ataony zareo manendrinendry fokotany etselo anakiraha fokotany izy amilazanareo tsisy fokotany fictif any ambadiky any tena misy omena inareo preuve faharoa na fahatelo ny zavatra anankiray tsapalay am'izao fotoana zao a dia malala volana loha amin'ny bible sasany hoe amin'ny bureau pifidianana efa misy tady anao sady nay hoe reto no nataonay membre ny bureau pifidianana tsy maintsy zay rehefa nadroa zany aiza daholy a misy ny fokotany a dia inona ny bureau pifidianana misy ao a dia firmarina nisan'ny fokotany firmarina nisan'ny bureau pifidianana fa hatramin'izao dia mbola misy foana le fanaka-tsakanana mivoaka tamin'ny ainao manjery izy a tamin'ny facebook hitanao koa zavatra mitranga zao aminay a le compte hoe maraka valimana officialy a mikendrareo midirandrareo dia tenao tsara zavatra mitranga any toetran'izany keny amin'ny mbs raha ohatra tsika tena te hiasa amin'ny mangarahara ary tena te hanitsy a ndreo olona zatra ny lalandrininireo dia milaza mazava tsara mihitsy hoe aiza amin'ny tanila ianareo a administrateur nareo a ao amin'ny administration mpanjakana aiza amin'ny tanila na mitongilana na miandany mazava iny fa hoan'Andriamatoa Auguste ihany koa dia milaza izy ny amin'ny fisin'ireo birao fandatsaham-bato tsy fantatra na hoe bureau de vote fictif nitondrany lafim-panazavana izany ary nitondrany fiahiahiana ka nangatahany zay tena tokony hahafana mametraka ny adevitra satria ny fototry ny fifidianana dia miainga avy amin'ny lisitra ary ny lisitra no hahafahana manatanteraka ny safidy eny anivon'ireny birao fandatsaham-bato ireny ka rehefa raha manjavozavo ny fisian'ny birao fandatsaham-bato zay misy famoronana amanarivony dia misy vato amanalina amanety zany angalarina ao anatin'izany birao fandatsaham-bato manjavozavo zany fisinina hoe bureau de vote fictif hoenotsika koa ny fanazavana ka fa io fosiny mampatahotra ny mampiahia satria le izy misy le ataosika hoe raha tamin'ire fontenay-liste igny izy dia manao an'le inscription volontaire le izy volontaire ianao zany mandeha manoratra agnaranao fa tamin'ny jugement supplétif tonga dia d'office ny inscription gnagnara vao manoratry vao manao jugement supplétif ianao zany anina igny tonga dia hoe tonga dia tafiditra agnatin'ny liste ianao io zany mahatonga nyregny problème ohatran'regny satria aleo zany tena mazava tsara hoe nisy délibération conseil municipal na conseil communal naovana an'le commune eo ka io satria raha tamin'ny 2018 zany tsika hoe misy resaka hoe doublon olona anankiray voasoratry indroy ohatra amin'ity ndray sy izany fa olona anankiray mety manana identité roy samby hafa gn'agnarany eo samby hafa gn'agnarany mety misoro amin'ny fokotany raika hafa agny izy misy le fokotany vaovao regny amin'ny fokotany taty anagnany taloha dia mifokotany raiky vaovao regny izay no mahatonga ny sadeky agnisan'ny zavatra anotaninao hoe isianareo sary le kara-pifidanagna satria raha isia sary kara-pifidanagna mako vo alefagna logiciel tonga dia hitany ary zalahy hoe ity zany ty toolo anankiray ihany itika dia lasa am'izay le enquête isan-karazana am'izay tsy mety manao misy an'io misy zany ny fitondrana hatramin'izao tsy mety manao an'io satria nagnontanignana eto aby zany hoe efa niova ve fa misy sary ve le kara-pifidanagna hatramin'izao dia mbola tsy misy dia zay mampiahia hoe angambany misy zavatra fenonao fa tokony isy sary mariny le kara-pifidanagny mba ino ny ampitovigny amin'le kara-mpanondronao na ny fanazavany filoha Marc Ravalomanana na ny fanazavanga Parrain Auguste dia samy mitondra fiahiahiana avokoa ny amin'ny fomba fiasany zany voameram-pirenena maleo tena misana amin'ny fifidianana zany fa tsy lavitra zany ihany koa ny fanazavana ny entiny antoko malagasy miara-miainga ary izy ireo ihany koa dia niresaka momba ity listim-pifidianana izy ity sy izay fanerena atao mivatana na ankolaka amin'ireo tompon'andraikitra samihafa eny anivon'ny vondrom-baokaparitra hitsinjara-pahefana ya Laurent Ramarson zay mpikambana ao anatin'izany antoko malagasy miara-miainga zany nitondra fanazavana amintsika atao anatin'ity fandarina zany malaza ity
niara-niasa mifampitantana tamin'ny seny misy tamin'ny voalohany nanao an'io zavatra io zay le raha antsika nay tao mifantotrahana ny asa tena tsy laitra atoroana raha tena manderaka be miaraka mitady vokany zao sika rehetrrehetra matetika mahatonga ny ady de eo amin'ny olisy mpifidianana io afoana l'izy any amin'le resaka le hoe firy ny isam-borao mpifidianana engany ka mba mandeha amizako tokony ho izy lizy raha tsy zany raha ny anjoantsika menakavy ato mana zay ohatrohatra tamin'le am'rotony sao teo anatrehan'le lisy fifidianana ity de miteny zay de tsy vitany hoe miteny zay fa manao ny ezaka rehetrrehetra antsiana lizy aloha de mbola tsy tara loatra de mba atraandro tsika miteny zao mbola manao zay anisany izy mana zay amin'ny resaka le hoe tomobile nyzaraina tamin'ny délégué moto nyzaraina amin'ny any amin'ny commune mana zay vahoana hatram'izay tsy nyzaraina rehefa tena mpandroso tsy hita zay tsy nyzaraina ndeny alana be le priorité ka aminay ny atao hoe politique de science de la priorité zany hoe fahaizana mitsady le lahara-pahamehana mametraka lahara-pahamehana inona ny atao hoe lahara-pahamehana amin'ny firenena aloha afagana manao an'izay na tsy hoe politika azay na tsy hoe mahay politika zay tsy mahay mametraka an'izay a tsy mahay politika eo amin'ny vade ka mametraka zay hoe politika ve reny am'le sa inona zavatra kendrena amin'izy ohatra ary zava-misy ao anatin'ny fanomanana fifidianana zany nambarantsika izany tokony tsy hipetrapetraka zany rehetra ary tena tsy hitaratana mepaka mihitsiny satria ny fitondrana ianko any ambadika any raha ny fanomanana sy ny fiomanana de mikendry manokana ianko no mbola ho tafaverina ao anatin'izany seza izany izy ireo nefa zay mahafantatra ny fahoriana ny fahantrana ny fijaliana ny fitaraina ny voaka malagasy am'izao fotoana izao ary efa mivoaka sahady eny anivon'ireo tsapa-kevitra samihafa na tambajotra sosialy na amin'ny alalan'ny resaka mivantana ny fanaovana an'ireo vahoaka ny amin'ny hoe tsy marisika intsony ny voaka malagasy amerina izao fitondram-panjakan'izao amin'ny alalan'ny filoham-pirenena io eo amin'ny toerana asa ve ny fahatsapana izany no mahatonga ny fiketriketrehana ara-politika any ambadika any ka mitarika ny fiahiahina samihafa amin'ny fikarakarana izao fifidianana izao ny bra-politika ny antokotiky Madagasikara de nanantona mihitsy ny teo anivo voamera-pirenena malo teo ny amsahana fifidianana nitsirika ny amin'ny fanatanterahana izany lisy mpifidianana zany fa fotoana io nanontaniana izy ireo tamin'ny filohanseny hoe inona marina ny tena tiany filohanseny ambara mikasika indrindra amin'ity resaka zay vozintiny amin'ny hoe firitsaha-ko fidiana sy hoe filazana programma lasa aloha ity hoenotsika ao anaty minitra vitsy ny fanehoan-kevitra rina Andriamasinoro aizay ny antoko tiako Madagasikara lasa niteraka resa be ny filazana ary misy mivoy matetika hoe na ny antoko tiako Madagasikara na ny flora valomanana mangalatra départ amin'ity fifidianana ho avy ity voalaza tao anatin'izay moa ny hoe tsy manara-dalàna ny filazana sahady fa ny flora valomanana ny candidat ny filazana sahady ny hoe zao ny vina mpiarahamonina hoentina ary ny filazana fa hoe zara matomanao dia olany dia zay ny antony natongavanay tety satria nisy ny fandarana manokana zay nataon'ny filohan'ny seny iny hoe inona ny tena antony mahatonga an'izany satria aminay manokana zany araraka ny lalàna raha voalazan'ny constitution aloha zany amin'ny article 15 dia zoan'ny olo-pirenena rehetra no mirotsaka hofidiana tsy misy lalàna mihitsy zany ny teny hoe zao fotoana mialohan'ny fifidianana ray volana na roa volana na telo volana mialohan'ny fifidianana ihany ny olona anankiray vao afaka miteny hoe irotsaka hofidiana na fifidianana ino na fifidianana inona fa ny feran'ny lalàna fotsiny dia ny hoe ametrahana ny dossier de candidature zany dia afahana milaza officiel fa candidat ianao ka ny flora valomanana dia milaza an'izay tao anatin'ny kabariny hoe ho fahavononako hanavitra ny voaka malagasy dia vonona mirotsaka ho filoham-pirenena dikan'izay tsy misy mihitsy lalàna manohatra milaza an'izay fahavonona ny candidat zay zoan'ny antoko-mpanohatra no miteny sy mitsikera ny zavatra ataon'ny fitondrana ny fomba ny fitondrana hitondrana ny firenena ary zoan'ny antoko-mpanohatra ihany koa mantoko-manay mpanohatra no manome fomba vaovaona vina vaovao hitondrana vampandrosoana amin'ny firenena tsy akipetraka zany ny zava-misy eto Madagasikara telo volana tsy hatongavan'ny fifidianana ny volana novambra betsaka ny zavatra manahirana ary betsaka ny adevitra mila vahana aingana mialoha izany fifidianana izany
tsara mareny eto fa mialohan'ny latsabato tanterahana amin'ny fahasivy volana novambra fihodinana voalohany dia misy ireo daty samihafa tokony fantatry ny rehetra. Ny fanatanterahana fampelezan-kevitra amin'ny volana oktobra, ny fahamoahana ny lisitra ireo kandida raikitra hiatrika fifidianana amin'ny fahasivy volana septambra raha ela indrindra avoakan'ny ACC, ary ny fametrahana ny antota taratasy firotsako fidiana manodidina ny 7 volana aogositra ka hatramin'ny 9 volana septambra ho avy izao. Azakazaka raha itosika araka izany fanomanana ny fifidianana ho an'ny kandida fa tsy avelan'izy ireo ihany koa raha tsy mazava ny tena hikarakarany siny izany fifidiana izany, indrindra ny lisam-pifidianana, ny fokontany, ny birao fantatsaham-bato hatramin'ny kara-pifidianana sy ny kara-panondro ahafahana manefa ny adidiny ny olom-pirenena amin'ny fotoana io. Tondrady hevitra indray isika fa hatreo aloha ny fandarana. Zany zava-misy zany malaza, makasitraka tompolahy, makatela tompovavy.